fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manona ny fahasoavany ho aminareo. Ny FFPM fa 170 sy ny fa 70 ny andiny telo voalohany no ndeha iomanantsika ho amin'ny fiderana. Ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany toko fa 3:70 ny andiny voalohany dia misy zao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny ry Jakobo, izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sady namorona anao, ry Israely io. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Amen. Ry havana, te hiaro ny fotsika amin'ny tahotra sy ny tebotebo ny Tompo, ka izany mahatonga azy miteny amintsika hoe aza matahotra. Ninina tokoa mitranga, ninina mandalo eo amin'ny fiainana, dia tsaroa fa hain'i Jesosy ny zavatra rehetra. Hainy ny mamonjy anao, hainy ny manova anao, hainy ny manatanteraka ny fanirianao rehetra, ary hainy koa ny miaro ny fonao sy ny sainao na dia mbola ao anatin'ny olana azy ianao. Ny plany Jesosy atsika raha teo dia nitoerantsika amin'ny fiadanany mandrakariva, koa eo anatrehan'ny toe-javatsarotra sy ny olana dia manatona an'i Jesosy, minoa azy ary apetrao eo amin'ny fitokisanao rehetra, fa mahay manome mihoatra lavitra noho izay angatahana aminy izy. Vavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay eo, diranao izay fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao. Hainao ny manafaka anay amin'izay manjo anay, hainao ny mandamina ny fiainanay, hainao ny miaro anay amin'ny loza, hainao ny manavao ny tantaram-piainanay, hainao ny manantanteraka ny fanirianay rehetra. Eny mihoatra lavitra noho izay angatanay sy eritreretinay aza hoy ny teninao. Ary izany indrindra no hideranay anao satria Tompo ny hery sy ny fahefana rehetra ianao. Fa mbola mideranao koa izahay satria vatolampy fialofanay ianao, mahay miaro anay amin'ny ratsy rehetra. Koa eo anatrehan'ny olana sy ny zavatsarotra rehetra lalovanay, dia meo anay ny ametraka ny fitokisanay rehetra eo aminao, ary omeo fotoany sy saina milamina izay Tompo mba hitoeranay amin'ny fiadananao araka ny sitraponao. Dia ianao anie aneo ny herinao sy ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay ny vavaka. Amen. It's
Isaia toko fahatelo amby efapolo any fa ny andiny faefatra tapany A dia misy zao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria mahalala eo imasoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Amen. Eo amin'ny fiarahamonina misy atsika ankehitriny dia maro ny olona no misedra olana noho ny tsy fahampiany fitiavana. Ary ny tsy fahampiany fitiavana dia mahatonga ny olona anankiray manana toetra masika ary tia mandratra ny hafa. Ary manavana kokoa ny olona tsy ampy fitiavana ny mamboly korotana sy fifandirana noho ny maneho fanajana sy fankasitrahana amin'ny hafa. Ka ho antsika izay mahatsapa hoe mety ao anatin'izany sokajion'olona izany dia indrindra ny tompo hoe mahalala eo imasoko ianao, be voninahitra ianao sady tiako, tian'Andriamanitra ianao koa mitraka ary mianara mijery ny tenanao tahaka ny fijerin'Andriamanitra anao, koa afatoy amin'ny teny arany masonao ary manana ny fifandraisana tsy tapaka amin'ny Jesosy dia ho ampahafantariny ianao hoe iza marina moa ianao ina marina amin'ny mahasarobidy ianao ary ho ataony tsapanao ny halala ny fitiavana ianao. Vavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao mampatsiahanay fa malalo eo masonao zahay, be voninahitra sady tianao. Ary izany indrindra no teny mampahery ilainay isan'andro eo anatrehan'ny fiarahamonina masika ary feno fankalana misy any ankehitriny. Olona maratra sady mandratra ny hafa ny akamaroanay eto noho ny tsy fahatsapanay hoe tiany izahay, be voninahitra izahay na dia ambarany teninao mazava ary izany. Mamindra fo aminay Jesosy. Fantatray fa noho izay mbola tsy mitoetra marina aminao no mahatonga anay mahatsiaro fahabangana eo amin'ny fiainanay. Betsaka ny zavatra mbola tsy fantatray, betsaka ny zavatra mbola tsy sitrahanay dia izay koa mbola kely finoana raha teo. Koa ameo anay ny androso isan'andro amin'ny finoananao ary ampio izahay atsapa ny alalan'ny fitiavanao anay, fa ny fahatsapanay ny fahalehiben'ny fitiavanao no mahasitrana ny ratraponay, no mameno mibanga rehetra ao anatinay ary manova ny fomba fisainanay sy ny toetranay ihany koa. Sokafo ny sainay atakatra ny asa arobidinay eo anatrehanao, satria ny hainao mihitsy ny nafonao hanavotana anay. Ary aoka ny herin'ny fitiavanao hiasa be dia be aty anatinay mba hahatonga anay alemy fanasy be fitiavana tahaka anao koa, ka aoka tsy ho isy aminay reto intsony ny anana toetra tia mandratra ny hafa, satria ny olona rehetra dia samy malala sy be voninahitra eo anatrehanao. Jesosy misaotra noho ny fitiavanao anay. Amen. Solo
ary toetra amintsika ny eny fahasoavany amen. Anio alahady fahatelopolo ny volana jona taona 2024 alahady fahadimy manaraka ny trinité ary alahady izay natokan'ny fitandremana ho fametrahana amin'ny fomba mpiangonana ireo birao sy mpandimbola eo anivon'ny fiangonana sampanasa ary fikambanana mamarina ny fibanjinana ny lohahevitra hoe miary ny olona ny tompo isika riavana ko ny liturjia amin'ny endriny voalohany no andeha iombonantsika ao anatin'izao fanompo-pivavahana izao riavana malala ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha aro avy ary avy amin'ny fanahy fito izay ao anolohan'ny seza fiandrianany amen. Ho fisaorana sy fiheranan'Andriamanitra andeha isika hitsangana hiaraka hamaky ny salamo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe mamiko indrindra ianao Jehovah heriko Jehovah no aram-batoko sy baty ary fiarovanao ahy ary mpamonjy ahy Andriamanitro vatolampy-alofako sy apingako ary tandroka famonjena ahy sy fiarovana avo ahy miantso an Jehovah izay mendrika dia raina ka dia hovonjena ho afaka amin'ny fahavaloko amen.
io mibavaka sika ry havana ry Andriamanitra tompo sy mpanjaka anay io Andriamanitra velona ianao masina ianao ary tsy misy toanao tsy misy azo ampitaina aminao Andriamanitra ivavahanay lehibe ianao ary andoalehan'ny lohalika rehetra manome voninahitra anao izay Andriamanitra satria mendrika izany ianao misatra anao izay ny amin'ny zavatra rehetra ataonao eo amin'ny fiainanay satria Andriamanitra tapitrohatra amin'ny fahendrena sy ny fahalalana ianao raiso ny fonay feno fiderana fisaorana ary fankasitrahana anao isaoranay ianao tompony amin'ny Jesosy Kristy tompo izay nomenao mba ho famonjenanay isaoranay ianao tompo fa afaka manatona anao izahay ary ombina ao anatin'izao fanompona masina izao dia ataovy hotsapana eto ary tompo fa manatrika eto ianao amin'ny alala fanainao masina dia mba hotsapanay sy ho takatray fa manampiniavana mandrakariva ianao te hitondra famonjena sy fanavotana ho anay tsiraray avy dia tsy hisy alamaina eto izahay tompo fa samy andray fanavaozana avy aminao Andriamanitra ivavahanay fa amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay mivavakay amen. Ry havako malala ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia manana sitrapony tiany ambara amintsika mandrakariva koa ny eo amin'ny fanajana ary sady eritrerety tsara izany teny manambara ny sitrapony amintsika izany. Hoy soratra masina manao hoe tiavan'i Jehova ry olony masina rehetra miaro ny marina Jehova ary mamaly dia mamaly ny mpiavinavina izy amen. Ryavana tsy afaka hidera tena isika hoe nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany andeha hiaiky ny tsy fahamarinana antsika eo anatrehan'ny tompo isika hivavaka mangina isika aorian'izay iombonana ny vavaka fifonana vavaka isika. Andriamanitra mahatsiaro tena fahampanoty izahay rehefa nandreny sitraponao izay nambaranao taminay teo tsy mitianao amin'ny fonay izahay Andriamanitra ary tsy lalipaka ny fitiavanay anao impirimpiry tokoa moa izahay no mivadika aminao Andriamanitra rehefa tody zavatsarotra mihevitra izahay fa mavita tena kanefa raha tafasaraka aminao dia tsy mahay manao na inona miaro anay ianao Andriamanitra ary amin'ny fotoana rehetra dia matsiaro mandro fahalemana izay satria arovanao kanefa ny fahotanay no asetrinay izany dia mangataka famindrapo aminao izay Andriamanitra anadio sy hanavao anay mba hahatonga anay mendrika ny antso ny anaranao ary andeha amin'ny lalana mahitsy ihany koa dia mendrika ny fitiavanao izahay tompo ary mba olona tsy manatsiny izahay amin'ny fiavianao indray dia mamelany elokay mamindra foanay
fa amin'ny anaran'i Jesosy no naovanay ny vavakay. Amen. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mpamindra fosy miantra ko anao izay mibebaka marina tokoa ary dia andeha hitsangana handray ny teny famelan-keloka izay atolotry ny Tompo antsika. Fa hoy ny Tompo, izao no lazain'i Jehova, tahaka ny ranom-boaloboka hita ao an-tsampahony ka ataon'ny olona hoe aza simbana fa misy fitahiana ao anatiny, dia toy izany no ataoko noho ny amin'ny mpanompoko ka tsy hanimba azy rehetra aho. Ko ambara amin'ny anaran'ny Tompo ary fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina midy rano Tompo. Amen. Voavela heloka riavana dia samy manambara ny finoany amin'ny mpahibe maso ko andeha isika hanambara ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana laharina voalohany manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijara ny napaka ampotio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any ny tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena ny maty
ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Sotra ny mpitantsoratra ny amin'ny fampahafantarany ny asan'ny fiangonana. Manantitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa tonga amin'izao alahady farany amin'ny volana Jona izao. Miarahaba indrindra ny komitin'ny fifidianana afaka maneho anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ny vokatry ny fifidianana rehetra teo anivon'ny fiangonana sampanasa ansary fikambanana ka azahoana mametraka ireo tompon'andraikitra amin'ny andraiky ny avy eto amin'ity fiangonan'ity amin'izao anio izao ry havana. Ho toy ny raharan'ny fiangonana ry havana dia mampahafantarantsika arak'izay efa nolazaina ihany fa ny farana tamin'izao 30 Jona izao
ny fandraisana mpianatra katekomena ho amin'ny taom-pianarana 420 520 izany hoe ireo mpianatra tonga nianatra hatramin'ny anio ka ny soratra anarana teo anatrehan'ny voamerany aimpana no mamakivaky ny taom-pianarana hatramin'ny andro ny akarana andraisana azy ireo na koa ny pentekosta 520 ny tsara zavaina dia ny hoe azo raisina avokoa izay te hiditra aorian'izao saingy efa miditra amin'ny taom-pianarana manaraka indray izany hoe any amin'ny taona 420 raha sitrapony tompo ka mbola tsy tonga izy vao raisina ianao atreto amin'ny 30 jona zany ny fikarakarana ataon'ny voamera afana manolotra ny katekomena ho amin'ny taom-pianarana itsahantsika izao 420 520 raha sitrapony tompo dia amin'ny ray volany anio 20 jolay ny fanorana ireo katekomena andiany vaovao ireo ny faharoa riavana mampiomana antsika vahoakan'Andriamanitra fa isy fandaminana vaovao ahafahan'ny diakona manatanteraka ny fiantohana ny filaminany fanompompivavahana eto amin'ny fitandremana misy atsika koa manomboka amin'ny heriny anio amin'ny W eny amin'ny laharany W misy atsika eny dia misy W vao marika hoe diakona ny dikan'izay dia isy diakona ipetraka eny ka mba avelantsika vahoakan'Andriamanitra halalaka ny adidin'ireny diakona ireny dia ny tena handamina ny fanompompivavahana hiaro ny filaminana atao anatin'ny fanompompivavahana ary hiezaka arak'izay azony atao mba hanara-maso ny fihetsika izay rehetra manodidina antsika satria fantatsika fa misy ny fahaverezanentana atao amin'ny fiangonana dia mba manatanteraka izay adidin'izay izy misaotra mialoha riavana amin'ny anajantsika izany fandaminana vaovao izany dia ao anatin'ny asa vavolombelona moa no isoratsika amin'ny fametrahana ireto tompona andraikitra amin'ny andraiky ny avy ho an'Andriamanitra ny voninahitra tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika angatahana hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho an'ny ankizy sy ny tanora rehetra tsy ankanavaka vavaka isika Andriamanitra isaoranay ianao fa tsy ataonao diso anjara ny amin'ny teninao ny ankizy sy ny tanora dia miteneny indray maka tompo fa vonona iaino izay mpanomponao ary mifanainao masina efa anatin'izy ireo anie hiasa mba azon'izy ireo mifantoka sy mandray tsara izany teninao izany fa amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mipetraka ianareo sokafany baibolinareo raha ankizy sy tanora ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andiny faefatra tapany voalohany Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andiny faefatra tapany voalohany rehefa samy nahita ny ankizy sy ny tanora rehetra dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe satria mahalala eo imasoko ianao eny be voninahitra ianao sady tiako averintsika hoe satria mahalala eo imasoko ianao eny be voninahitra ianao sady tiako amen
aloha tsara le ty tantara anankiray zay tantarainanareo ity nisy tovavy kely anankiray antsoina hoe Léa. Léa io dia tovavy kely ray izay hiatrika fanadinana satria ao amin'ny kilasy fahasivy izy. Manana toetoetra tahaka izao io Léa io. Sary tahotra izy be fanahiny izy amin'izay zavatra rehetra ataony matsiaro tsy misy dikany sy tsy misy vidiny izy amin'izay rehetra ataony. Vokatra izany dia izao, rehefa any am-pianarana izy dia ahilikiliky ny ankizy. Tsy misy minamana azy fa hoy ny ankizy hoe iza koa ny namana amin'ny olona tsy mahay ninninina io, iza koa ny hiaraka namana amin'ny olona tsy misy dikany sy tsy misy vidiny io, izay tsy namana amin'io. Na alahelo mafy Léa. Dia rehefa tonga tany an-trano izy dia nitantarainy tamin'ny bebeny avokoa izay zavatra nitranga nataon'ny ankizy rehetra tany am-pianarana. Lasa amin'izay ny renibeny naka baiboly. Dia sokafa ny renibeny atao amin'ny Isaia 7:7 io ny 4 tapany voalohany hoe satria malala eo masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Dia nampahereziny bebeny teo izy, faly ery Léa. Ay, izany tokoa ka izany ny fitiavan'Andriamanitra ity. Dia faly ery izy, hiatrika fanadinana izy ny ampitsony iny tsy natahotra ninninina intsony izy satria izy efa nampahereziny bebeny. Tena zoto ery izy niatrika fanadinana ary efa nivaliny ny fanadinana afaka soma tsara i Léa. Rankizy sy tanora, tadio tsara fa tsy miankina amin'ny fahaizana mampahalala antsika na ny herintsika ivelany na ny hevitr'olona maizy azy antsika, fa miankina amin'ny tombam-bidy omen'Andriamanitra antsika. Noharian'Andriamanitra isika ho be voninahitra, noharian'Andriamanitra isika ho tian'Andriamanitra, ka noho izany aza manala baraka ny voninahitran'Andriamanitra. Fa amin'ny fiteny rehetra izay ataontsika na ny asa tanterahantsika dia izao omeo voninahitra foana Andriamanitra. Dia tadio tsara fa na dia voafetra aza ny fitiavan'ny olombelona, ny fitiavan-manodidina, fitiavan'ny namantsika, dia izao kosa ny fitiavan'Andriamanitra antsika ankizy sy tanora dia tsy voafetra fa mandrakizay. Dia izany na tonga an'i Jesosy Kristy nafoiny ny ainy famonjena antsika dia novidiany lafo tamin'ny rany ny ankizy sy ny tanora rehetra dia manana anjara ao amin'Andriamanitra ihany koa. Ho an'Andriamanitra ery ihany voninahitra vavaka isika. Andriamanitra misaotra fa manome tokony ankizy sy tanora indray ianao fa manana ny vidiny ao anatrihanao. Tianao izy ireo ary be voninahitra eo anatrihanao Andriamanitra dia voniny izy ireo tompony hijoro irehareno aminao Andriamanitra fa mitafy ny voninahitra avao amin'Andriamanitra tokoa ny ankizy sy ny tanora rehetra. Dia atao voatsapana izy ireo mandrakariva tompo fa manana izany sarobidiny izy ireo izany anatrihanao izy. Fa minaran'i Jesosy naovanay ny vavakay. Amen. Mbola hiaraka ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay eo, tombo-pitiavana ary tombo-pahasoavana ho anay, ny hanomezana ho anay izao fotoana izao, ahafahanay mandreny teninao ary ampitanao aminay ny hafatrao. Jesosy Kristy tomponay eo, misaotra indrindra manome anay fo mangetahetanao ary afaka andriny teninao. Fanahy masino mangataka anao mba hameno anay tsirairay avy ka mpanjary nofo ny teninao, ho zary fiainana, hitondra aina, hitondra fampaherezana ary fiarovana amin'ny andro rehetra mbola omenao hiainanay. Dia mitenena Jehova fa miaino anao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hiaraka mamaky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha
boky Isaia mpaminany. Isaia toko 7:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ankehitriny ry Jakôbô, izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Fa izaho Jehova no Andriamanitra ao, dia ny iray masin'i Israely mpamonjy anao. Omeko avitra ao Egipta, ary Etiopia sy Seba hosolonao. Satria malala eo masoko ianao, eny, be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no omeko solonao, ary firenena hosolony ainao. Aza matahotra fa mombanao aho, hitondra ny taranakao avy any amin'ny atsinananao, ary avy any andrefana no anangotanako anao. Ny avaratra ilazako hoe avoay, ary ny atsimo hoe azahazonina. Alao ny zanako lahy avy lavitra sy ny zanako vavy avy any amin'ny farantany, dia izay rehetra antsoina amin'ny anarako sady noariako voninahitro, dia izay noforoniko sy nataoko. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 11:10. Jaona toko 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 11:10. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Joda andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Joda andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa voalazan'i Jesosy izany teny izany, dia nandeha izy mba amin'ny mpianany, ka nitaloha sandrika kidrona, ary nisa teo izay nidiran'izy sy ny mpianany. Ary Jodasy koa ilay namadika azy, dia nalala izany tany izany, satria pakao matetika Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary Jodasy, rehefa nahazo ny miaramila iray toko sy mpiandry raharaha avy tamin'ny lohampisorona sy ny fariseo, dia nakeo nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. Ary satria fantatry Jesosy izay rehetra njo azy, dia nivoaka izy ka nanao tamin'ireo hoe, iza moa no tadiavinareo? Ary ireo namaly azy hoe Jesosy avy any Nazareta. Hoy Jesosy taminy, izao no izy. Ary teo koa Jodasy ilay namadika azy. Ary raha Jesosy vao nilaza taminy hoe izao no izy, dia nianatra ireo ka lavo tamin'ny tany. Ary Jesosy nanontany azy indray hoe, iza moa no tadiavinareo? Dia hoy izy, Jesosy avy any Nazareta. Jesosy namaly hoe, efa nolazaiko taminareo fa izao no izy. Koa raha izao no tadiavinareo, dia avelao andeha ireto, mba hantanteraka ny teny izay nataony hoe tsy nasiako very izay nomenao ahy. Ary Simona Petera nanana sabatra, dia nanatsoaka azy ka nikapa ny mpanompo mpisorona be, ary nahafaka ny sofiny ankavanana, ary Maliko no anaran'ilay mpanompo. Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera, ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao, ny kapoaka nomeny ndraiko ahy tsy hosotroko fa ary ho an'izay maro anareo mba tsy ho tafitroiny, ary ametraka anareo tsy anatsiny eo alohan'ny voninainy amin'ny firavoravona. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika anie, ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Amen. Maria,
misaotra an'Andriamanitra sika ravana tonga amin'izao alahady fahatelopolo ny volana jona izao ary mamarana raha teo ny loha hevitry ny perikopy evitseke mamana hoe miaro ny olony ny tompo ny Isaia toko fahatelo amby efapolo dia efa nalahatry ny karatra mofinaina ny velomantsika fiangonana tamin'ny zoma lasa teo ary ny Joda 420 dia natolotry ny karatra mofinaina omaly sabotsy mazava arak'izany fa hiditra ao amin'ny jaona toko fahavalo amby folo andininy voalohany hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo isika amin'ity anio ity. Izao soratra masina izao dia mitantara indrindra ny fisamborana ani Jesosy Kristy tao amin'ny sahany Getsemane taorin'ny vavaka araka ny jaona toko fahafito ambin'ny folo dia indro Jesosy tantaraina araka ny soratra masina fa nosamborina tao Getsemane. Tantara mampitaintainy zany ry havana ary raha ny vanim-potoana nisehony izao fisamborana izao ho an'ny firenena jiosy dia vanim-potoana ny andro firavoravon'ny Paska izay sady fankalazana ny fahaleovantena jiosy raha teo fahatsiarovana namoana azy avy any Egipta zany hoe 20 jona raha ho an'ny malagasy fa anankiray koa mampitaintaina fa tonga ny sambotra azy ny miaramila Romanina ny miaramila ny fanjakana nanjanaka tonga ny sambotra ani Jesosy niaraka teo zany tery andaniny roa i Jesosy anankiray ny tompon'andraikitra ara-pivavahana jiosy tao anatin'ny fankalazana ny andro firavoravona sy ny fetin'ny fanafana ary ankilany ny fanjakana Romanina naniraka ny miaramilany tena niotakotaka ny fiarahamonina tsy hoe administrateur civil no nosamborina satria nahina ifofo ain'ny filoha anankiray fa ilay olo ny fiarahamonina mpampianatra mahagaga mpanasitrana ny koizana ary mpamaolany ny vahoaka ny anoanana nanangana ny maty aza raha ny jaona toko faharaiky ambin'ny folo izany ilay olona tantarain'ny soratra masina fa samborina eto Jesosy no anarany ilay tompo sy mpamonjy atsika araka ny fanekempinoany ny fiangonana. Anio ry havana no mifarana izao loha hevitra manao hoe miaro ny olony ny tompo mifarana zany ary ato anatin'ity perikopa ny samborana an Jesosy ity dia azo lazaina ny hoe Jesosy Kristy tompo dia maneho ny maizy azy ary manaiky hosorona hiaro ny olony. Jesosy Kristy tompo maneho ny maizy azy ary manaiky hosorona hiaro ny olony. Jesosy Kristy tompo maneho ny maizy azy. Ny eo amin'ny andininy fahaenina sy ny andininy fahavalo rehefa tonga ny miaramila antokony miaramila nomban'ny mpitondra fivavahana jiosy notarian'ny Jodasy anankiray tamin'ny mpianatra Jesosy efa nifanaraka tsara tamin'izy ireo vokatry ny sekely 30 rehefa tonga ireo dia ho Jesosy hoe iza mitadiavinareo dia Jesosy avy any Nazareta hoy ny mpisambotra ary Jesosy nilaza taminy hoe izao no izy miverina indroa eo amin'ny andininy fahaenina ny anankiray eo amin'ny andininy fahavalo ny faharoa ny filazan'i Jesosy ny hoe izao no izy ao anatin'izao perikopa izao
tamin'ny voalohany raha vao nitonon'ny Jesosy ny hoe izao no izy dia voalaza eo amin'ny andininy fahenina fa nianoatra niempotra ireo mpisambotra ary dia lavo tamin'ny tany. Izany ilay maizy azy an'i Jesosy, ny teniny manan-kery, ny fijoroany tsy milefitra eo anatrehan'ny mpisambotra azy. Andiny ny fahavalo, miteny indray Jesosy manao hoe izao no izy, ko raha izao no tadiavinareo avelao andeha ireto. Izany dia mampatsiahy ny jaona natoko 10:140 androny Jesosy ny tenany sy ny maizy azy manao hoe izao no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Izany ilay maizy azy an'i Jesosy, vonina hanolotra ny ainy amonjy ny ondry. Ary mbola hitantsika ato amin'izao soratra masina izao, ilay maizy azy an'i Jesosy mife ny zavatra rehetra, ny fitaintainana, ny korontana. Filazana hoe avelao reto andeha dia fifehezana, ny fahefana rehetra zany, na ny miaramila fanjakana Romanina na ireo tariky ny mpisambotra avy amin'ny loholon'ny Israely. Fa mbola fifehezany koa ny zava-misy ka panjakan'ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana ao anatin'io takotaka ny filazana amin'ny Petera hoe ampidiro amin'ny tranon'ny sabatrao. Ny kapoka nomendray koa tsy hosotroko va. Jesosy Kristy dia maneho ny maizy azy amin'ny fanambaran'ny tenany ho toy ny mpiandry ondry manolotra ny tenany amonjy ny ondry. Jesosy Kristy dia maneho ny maizy azy mampandry fahalemana ao anatin'io takotaka amin'ny matompo ny fiadanana sy ny fitoniana azy. Tantara mampitaintaina fisamboran'olona anankiray ao anatin'ny fetin'ny fahaleovantena, ao anatin'ny fankalazana androm-pivavahana jiosy mitakotaka ny olona, fa ny tompo dia maneho ny matompo ny fitoniana azy. Raha izany tadiavinareo avelao reto andeha, ampidiro amin'ny trano ny sabatrao, kapoka nomendray koa tsy hosotroko va. Indraindray ny havana dia tsy azontsika ny hoe iza moa ity Jesosy izay miantso atsika ka hanlorantsika tena ity. Fa izany ilay Jesosy, izy ilay mijoro vonina nolotra ny tenany hamonjy ny ondry. Izy ilay mife ny korotana, ny sakoroka, ny fitaintainana rehetra ary mijoro ho tompo ny fitoniana sy mpampanjaka ny fiadanana eo anivon'ny zavatra mampitaintainantsika. Fantatrao very fiangonana fa amin'izay mety ho fisamboaravoaran'ny ranomasina eo amin'ny fiainantsika andavanandro, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, dia izany ilay Jesosy tsopoitsika maneho ny maizy azy amin'ny mampiandry ondry izy, miaro ny fiangonana izy, miaro ny tsirairay amintsika izy. Ny faharoa, manolo tena hosorona mba hiaro ny olony ny tompo. Eo amin'ny andin'ny fahavalo sy ny faharaiky ambin'ny folo ahitantsika n'izany hevitry ny soratra masina izany. Andin'ny fahavalo, raha izao no tadiavinareo dia avelao andeha ireto. Ny andin'ny faharaiky ambin'ny folo, ny kapoka nomendray koa tsy hosotroko va. Mahadidy anankiroa ry havana izany soratra masina izany. Ny voalohany dia fiarovan'Andriamanitra arabaky teny amin'ny zava-mitranga miseho amin'ny fiainantsika. Ny faharoa dia fiarovana ara-panahy kosa. Ny zotra n'ity fisamborana ity rehefa manaraka ny vaky teny isika ary fantatsika tsara tao anatin'ny herinandro masina, rehefa nosamborona dia Jesosy dia nentina ho tsaraina teo amin'ny fitsarana ara-pivavahana ny signediona. Ary rehefa zany dia nentina ho tsaraina teo anatrehan'ny Pilato, ny mpitsara ara-panjakana, ny mpitsara Romanina. Ny didy izay navoaka vokatry ny orakoraky ny vahoaka
dia Jesosy omboana eo amin'ny hazo fijaliana ary izay famakina ny tsoy ny vaky-teny izay no manambara amintsika ny hoe Jesosy tsy fiarovana fotsiny ho an'izay hotakotaka sy tsy fandriam-pahalemana mitrango amin'ny fiainantsika andavanandro fa Jesosy dia fiarovana ra-panahy ho antsika nanaiko ho sorona izy ho fiarovana anao tsy ho very ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana fanekeny isotro ny kapoka dia midika fa mivoa ho asy anao ny varavara ny famonjena ary mihidy kosa ny lalany fahaverezana izany ilay fiarovan'ny tompo narovany amin'ny zava-mitranga tsy mampisy fitoniana isika marina loatra zany raha mijery ny andiny ny fahavalo fa narovany indrindra koa amin'ny fahaverezana isika nosokafany ny varavara ny famonjena fa nidiny ny lalambe ny fahaverezana rehefa nanaiky isotro ny kapoka ka ho faty teo amin'ny hazo fijaliana izy izany ilay Jesosy ry havana manolotra ny tenany mba ho avitra ho antsika hiaro ny olony mandrakariva ny mpitarika eny amin'ny fiarahamonina dia arovana mafy mpitarika anankiray miaramila mpiambina maromaro miaraka amin'ny fiara sy ny moto fa eto olona anankiray miaro ny olony izany i Jesosy Kristy fa madika ny rasa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay mpitarika no miaro ny vahoakany raha izany tadiavinareo avelao reo andeha amin'ny fanjakana izay misy maneran-tany ety amin'izao tontolo izao dia arovana ny mpitarika ary arovana amin'ny fomba maro samihafa ry havana malala ity fotoana ity dia natokantsika indrindra ametrahana amin'ny andraikiny ireo tompona andraikitra voafidy atao anatin'izao taom-panavozana izao hamakivaky ny efa taona ho avy hitarika ny fiangonana na birao ny sampany isika na birao mpiangonana isika na mpandini-bola isika dia manana andraikitra sy anjara fanompoana manokana eo amin'ny fitariana ny vahoakan'Andriamanitra koa amin'izany hianatra ny Jesosy isika ny tena mpitarika dia vonona andray ny andraikiny sy anao sorona mba ho soa ho an'izay tariany ny tena mpitarika dia olona vonona hanapa-kevitra amin'ny sarotra ho fiarovana ny mpiarabelona aminy raha mpitarika tia anivon'ny fiangonana ianao dia manana fahavonona hanapa-kevitra ho fiarovana koa ny fiangonana na ny sampana izay iadidinao ny fikambanana izay iandreketanao ny tena mpitarika dia olona vonona anoana ny namany amin'ny fotoan-tsarotra ampahery ny fiangonana sika raha reraka izy ampitraka ny fiangonana sika raha kivy izy raha miraviravy tanana izy dia mbola hanonona fampaherezana sy famelomana fanantenana ho an'ny fiangonana isika tompona andraikitra ny tena mpitarika toan'i Jesosy dia feno fanoran-tena amin'ny herim-po sy ny fitiavana na iza na ondry manoto na ondry mora dia ho tononao tahaka ny anoina ny tompo Andriamanitra ny hoe malala eo masoko ianao be voninahitra sady tiako tsy misy ankanavaka izany izany ny tena mpitarika ry havana tena mpitarika tahaka ny Jesosy dia mahalala ny manahirana sy ny maharary ny olony ny tena mpitarika dia mahajery lavitra tsy hoe miaro amin'izay hitany maso ihany fa ny ambadika tsy hita azy dia efa tanterahan'i Jesosy ny fiarovany izany hoe mamoa ny varavaran'ny famonjena izy ary nanidy ny lalambe ny fahaverezana takatrao ve izany fiarovana izany ndeha mba hitombo fahafantarana an' Jesosy isika izy no mpiaro ny olony izy ilay mpiaro toy ny mpiandry ondry izy ilay mpitarika na fohy tena
hatramin'ny farany mba ho famonjena sy ianao. Tsy ianio ihany ny fiarovan'ny tompo fa ho mandrakizay, famonjena ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ry fiangonana malala, ry tompon'andraikitra voafidy, ndeha isika anao toan'i Jesosy koa, hianatra azy, mandihana ka manaova toy izany koa. Ho mpianatry Jesosy, mahafantatra tsara n'ilay niantso ane isika tompon'andraikitra, mahafantatra tsara n'ilay Jesosy tompontsika ane isika fiangonana. Ho mpianatry Jesosy, mianatra ny fitariana izay naseho ny modely ane isika tompon'andraikitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Andeha iombavaka sika ry havana. Andriamanitra isaoranay anao no ny amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ity anio ity. Mazava aminay Andriamanitra ny amin'ny Jesosy Kristy izay nirahanao mba hamonjy anay. Raha ny fahalalanay Andriamanitra dia sombotsombony ihany, ary tsy afaka ny hafantatra anao mihitsy izay raha tsy ianao manambara ny tenanao aminay olombelona izay noforon'ny tananao. Fantatray Tompo fa Jesosy Kristy izay maty ho famonjena anay dia maneho ny maizy azy aminay mandrakariva. Andriamanitra tompon'ny fiadanana, tompon'ny filaminana, fa tsy tompon'ny fikitranana Tompo, ary mitaona anay mandrakariva izany mba hijoro vavolombelona ho mpampiavana mandrakariva iny anivon'ny fiarahamonina izay misy anay eny. Misaotra Tompo fa fantatray fa Jesosy Kristy dia nanaiky ho faty, nanaiky ho sorona mba hiaro anay manoloana ny fahotana izay efitra nampisaraka anay taminao Andriamanitra. Dia indreto izay Andriamanitra maneho indray izany fahavononanay izany, izay mpianatrao vonona ny tantara ny Tompo Jesosy izay, ilay nandao ny lapaka nidina taty aminay mba nitafinofo na neritena ary maty mpisolo anay. Dia izahay Tompo dia vonona hitantara izany fahatongavany sy maizy azy izany. Ankehitriny ary dia mametraka feno ampelantananao ny tokantranonay tsiraray avy izahay. Ianao mahita izay mety olana sy zavatsarotra atrehan'ny isan-tokantrano, ny fahasahiranana maro samihafa, dia ianao Andriamanitra ny hiditra an-tsehatra mihitsy eo anivon'ny fiainan'ny ankohonana tsiraray avy tonga manarika eto. Io Tompo ny asa fivelomanay, ny fikasanay, ary no avinay dia aoka eo an-tananao Andriamanitra mpamonjy irery ihany. Mivavaka aminao izay ho an'ny fiangonanao, aseho mandrakariva Tompo ny voninahitrao, ka amin'ny asa rehetra tanterana Tompo dia hikendry ny voninahitrao Andriamanitra fa tsy hanala-baraka ny voninahitrao. Ianao ampavokatra ny asa rehetra, ampahery ny sampana sy ny fikambanana ary ny sampanasa rehetra ianao amin'ny fitoriana ny filanzantsara. Indrindraindrindra ireo birao mpitarika izay ho apetraka amin'ny fomba mpiangonana amin'ity anio ity, dia ianao anie hahatonga azy ireo mpitarika endry tokoa, mpitarika kristianina maka ohatra avy aminao Jesosy Kristy. Ampaherezy Tompo ny marary mba hatoky fa velona ianao Andriamanitra ivavahany, mpamonjy indrindra ianao Tompo ka azon'izy ireo tarainana ao anatin'ny fotoana mahaketraka sy mahafarofy azy ireo. Matoky izahay Tompo fa mahay ny zavatra rehetra ianao, dia mivavaka izahay ho an'ny firenenay, vonjeo ny taninay Andriamanitra fa marary, omeo fahendrena ny mpitondranay, ary tolory saina sy fahalalana ny amin'izay hitondrana ny firenena mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia mivavaka manokana izahay ho an'ny vahoaka malagasy mba handeha amin'ny fahatahorinanao ny vahoaka Tompo, ka ho sitrana ny taninay no ny asa mpamonjena tianao hanafana an'ity tanindrazana ity. Dia mivavaka izahay Tompo ho an'ny mpanala fanadinana rehetra, indrindra ho an'ny atrika ny fanadina BEPC amin'iny ampitsoiny, dia ianao Andriamanitra ny hatanteraka ny teninao fa hitsinjo azy ireo ianao ka hanolotsaina azy ireo, dia olohany mandrakariva izy Tompo ary hodiventiny tokoa ny rano natsakaina. Ankehitriny samy mivavaka mangina izahay mba hiantahanta aminao Andriamanitra, dia noho ny vavaka sandratry ny tsiraray eo anatrehanao.
zay rehetra fantatrao fa mahasoa anay tsiraray avy Andriamanitro ny fiangonanay ny firenena misy anay dia angatahanay zany mba ho tanteraka aminay tsiraray avy fa amin'ny anaran'i Jesosy novanay ny vavakay ka iombonanay ny vavaka nampianarin'ny mpiana fa izay manao hoe rainay sy ny an-danitra ho amasinany ny anaranao mitonga ny eny fanjakanao atao any sitraponinao ety tany tahaka ny an-danitra meanay ny izay anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meroka taminay ary iza mitondra anay amin'ny fakam-panahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Zao kosa dia rahantsika manao ny rafa 717 hidirantsika amin'ny asa vavolombelona faharoa 717 tsy zovina amintsika fa tanterantsika mandrakariva fiarahana fidiavana teo amin'ny fitandremana ary noho izao andro izao dia faly misaotra an'Andriamanitra isika raha afaka manatanteraka erona ny fanonana irery mpanonan'Andriamanitra irery izay mifidy hiasa mandritra ny taona 420 520 ho anareo mpiara-miasa voafidy manaraka anareo mba hitsanga. Hoy ny tompo mianoary Jakoba sy ny Israely izay natsoa sy miova izao ny voalohany ary izao koa ny farany. Hoy Isaia i Jehova nefa niantsoa antrany amboka ho izy tamiko mpanomboka anao Israely izay entiko mampiseho ny voninahitro. Hoy ny tompo efa nanendrim-piambina eo amin'ny mandanao Jerusalema koa mandrakariva na andro na aly dia tsy mahazo mangina ny eny anareo izay mpampatsiaro an'i Jehova aza mitsahatra ary aza mamela azy mitsahatra mandra-panao ny an'i Jerusalema mafonina sy hoderaina amin'ny tany. Fa ianao kosa miezah mitady fahamarinana toe-panahy araka an'Andriamanitra finoana fitiavana faharetana fahalemem-panahy miadia ny ady tsara ny finoana azory ny fiainana mandrakizay fa tsy nomen'Andriamanitra fanahirosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahomona teny. Ho antsika fiangonana aoka hitsangana isika andre izao soratra masina izy. Hoy Paulo apôstôly ary mangataka aminareo izahay zalahy mba ekenareo izay mikely ihany eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny ary mananatra anareo mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy no miasa. Hoy ny epistily ho an'ny Hebreo tandremo mba tsy holavinareo izay miteny fa raha izy ireo ny zanak'Israely izany
dia tsy afanandositra tamin'andavany ilay milaza ny tenin'andriamanitra tamin'ny ety ambony tany mainka fa isika raha miodina miaraka iavy an-davitra manekeny mpitondranareo ka manoava azy fa izy miambana ny fanahinareo arak'izay tokony mbola ampamboarana mba hanaovan'izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona fa tsy mahasoanareo izany. Fomba n'Andriamanitra hatramin'ny voalohany tokoa ny manendry olona hitondra sy hitarika ny fiangonana. Efa ny tompo dia nanendry apôstôly ary nisy mpanao raharaha samihafa najoro tamin'ny alalan'ny apôstôly ho mpitarika ny fiangonana sy hitaiza azy ahaizany manefa ny fanompony an'Andriamanitra sy ny fanajany azy ireo. Toy izany no ampahatsiarovany Stefana ny teny Mosesy hoe mpaminany no hatsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahanahanareo tahaka ihany. Sy ny ompitsara sy mpanometsiny ireto mpanao raharaha vao mitendrena ireto no anjarantsika fiangonana fa ny mivavaka ho azy ireo mba mahatoky amin'ny antson'Andriamanitra azy izy ireo ary koa ny mpanampy azy valafitany miandraikitra napetraka taminy tomponatoka ny amin'izy ireo koa ny fiangonana ka tsy mahazo mialangalana fa nay kosa iombona amin'izy ireo amin'ny zavatra rehetra. Hivavaka isika agana raha mijoro ao anatin'izao fotoana izao zay Andriamanitra ka manoloana anao sy Jesosy Kristy ilay tompony fiantsoana mpiandry ondry tsara dia miara-manavao ny fanorantenanay na voafidy ananandraikitra manokana izahay na vahoaka anao Andriamanitra dia samy rahanao anabevo ny fanjakanao. Androso amin'izao fametrahana ireo olona voafidy amin'ny andraiki ny avy izahay. Tompo, miarova ny fanorantenany fiangonanao, miarova ny fahavononan'ireto olona voafidy ary no ny asany fanahy masina dia ataovy tafapaka amin'ny fiangonana ny fifaliana satria nisy olona nanaiky handray andraikitra. No ny asany fanahy masina dia ataovy latsaka ampondreto olom-boafidy ny fanetreteny fa tsy ny momba azy no antom-pifidianana fa ny momba anao Andriamanitra sy ny fitiavanao madio indrindra indrindra. Dia manatrefeny Tompo amin'ny anaranao Jesosy sy noho ny famindramponao. Amen. Petraka isika rehetra. Izao dia androso araka ny fanononana anarana ny tompon'andraikitra voafidy teto amin'ity fiangonana ity. Anomboka izany ireo birao ao amin'ny fitandremana ary ny farana any amin'ny birao ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara izay mariana fa mitondra ny asa fitoriana ny filazantsara eto amin'ity fitandremana ity. Manomboka amin'ny fiangonana reniny hatramin'ny fototry ny asan'ny fiangonana dia ny fitoriana ny filazantsara izany. Eo anelanelany eo tarihan'ny fikambanan'ny dekona sy ny olona dia misesy ny sampana ny fikambanana ary ny asa. Vita ny fanolorana ireo birao dia atolotra sy apetraka kosa amin'ny andraikiny ireo mpandimbola araka ny andraikiny tsirairay. Tononona ampanajana ry ireo mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny birao ny fiangonana. Mpitantsoratry Androso manoloana ny latabatra masina ianareo. Ny filomo araka ny fandamina ny fijegema dia ny mpitandrina. Mpitantsoratry ny fivoriana dia Ialantsiny Andriamatoa sy Ramatoa isany amin'ny famakina ny lisitreto Rabeny Arsan Tina Nirina. Mpitantsoratry ny vola Razakanaivo Rabe Mihoatra Ihaja Nirina. Mpitahiry vola Andriamalala Nirina Daniel. Mpanolotsaina voalohany Rakoto Arsan Olivier. Mpanolotsaina faharoa Samuel Wycliffe Joël.
ary mpanolotsaina fahatelo Ranjoanson Patrick. Koa dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana no anonana farabana fampaherezana firarintsoanareo AFB amin'ny asan'ny tompo. Tanterao ny fanomponao. Fikambana ny dekona sy ny loholona. Filoha raha vokatra fidiny avo. Filoha mpanampy voalohany raha Miandrosoa Narijaona. Filoha mpanampy faharoa raha Kotomavo Tsiky. Pitan-tsoratry ny fivoriana raha Zafindrakoto Narindra. Pitan-tsoratry ny vola raha Mananoro ny Ananivo. Pitahiry vola raha Kotonarivo Romy Valentina. Mpanolotsaina raha Tsirahonana Frank Iarivelo. Tanterao ny fanomponao. Sekoly Alahady ny filoha Rajoarisan Maminirina Bako Arivelo. Filoha mpanampy voalohany raha Naivo Lovasoa Mbolatina. Filoha mpanampy faharoa raha Kotondrina Nivoarilala. Pitan-tsoratry ny fivoriana raha Kotoarinivo Tantely Holiva. Pitan-tsoratry ny vora raha Hasimbola ny Anakoloina. Pitahiry vola raha Bearjana Tina Etienne. Mpanolotsaina raha Zafiarilala Josette Louise. Tanterao ny fanomponao. Ny sampana mpanazava sy tiry. Folo sitraka mahefa raha Kotoarisoa Roussel. Filoha mpanampy Ranjoanson Tina Herzo. Pitan-tsoratry ny fivoriana raha Kotobe Lantolalaina. Pitan-tsoratry ny vola raha Zafinjanahary Voanginy Irina. Pitahiry vola raha Kotondrainy Fanilo. Mpanolotsaina voalohany raha Soambolanoro Voangy. Mpanolotsaina faharoa raha Zoely Arivelo Marcelina Hanitry. Tanterao ny fanomponao. Sampana vokovoko manga. Filoha raha Faramiadana Nivosoa Michel. Filoha mpanampy voalohany raha Arjanona Bary Jean Michael. Filoha mpanampy faharoa raha Andria Fenomiarintsoa Richard Mampionina Tahiny. Pitan-tsoratry ny fivoriana raha Naivo Arimahefa Olonlalaina. Pitan-tsoratry ny vola raha Tsimba René Michel. Pitahiry vola raha Soaloarimanana Rintsomamy. Mpanolotsaina raha Tsimbazafy Tsanta Antenay. Tanterao ny fanomponao. Sampana Tanora Kristiana Zandry. Ny filoha raha Kotoniana Hugues Jonathan. Filoha mpanampy raha Miandrosoa Andry Nantenaina Ambolatina. Filoha mpanampy faharoa raha Miandrosoa Mialtina Ririantsoa. Pitan-tsoratry ny fivoriana raha Aljanona Miarantina Ambinitsoa.
Pitan-tsoratry ny fivoriana faharoa Andrianantinaina Erina Valona Fitiavana. Pitan-tsoratry ny vola Randrianirina Obonomena Angélika. Pitahiry vola Rakotoarisoa Mbolatiana Finaritry. Tanterao ny fanompoana. Santany Fitiavana. Filoha Rakotoniaina Nivonjanahary Mathieu Innocent. Filoha-mpanampy Rambalohery Tahiny. Pitan-tsoratry ny fivoriana Ratsitoarisoa Dina Tantely. Pitan-tsoratry ny vola Raneria Johanna Maneva. Pitahiry vola Rajaonesy Rojo Fanomezana Aniry. Mpanolo-tsaina Razana Manana Fenitra. Pibaikoira Rakotomanga Tsilavana. Tanterao ny fanompoana. Vondrona fototra laïque. Filoha Raharjana Erniaina. Filoha-mpanampy voalohany Rafarahanta Bakovololona Andriamiadana. Filoha-mpanampy faharoa Andriamparany Rosina Farasoa. Pitan-tsoratry ny fivoriana Ramananarivo Sylvie Claire. Pitan-tsoratry ny vola Ravelojana Marie-Ange Tina Voahirana. Pitahiry vola Randriana Solo Asimboangy ary mpanolo-tsaina Rabarijana Andry. Tanterao ny fanompoana. Sampana Tanora Kristiana Zokiny. Filoha Rakotosan Oby Arsoa Katy. Filoha-mpanampy voalohany Ramangason Vazoly. Filoha-mpanampy faharoa Randrianarivo Victoire Monique. Pitan-tsoratry ny fivoriana voalohany Ravoniaina Joseline. Pitan-tsoratry ny fivoriana faharoa Raharsoa Malala Saondra Arinaivo Versoa. Pitan-tsoratry ny vola Randriantseno Miay Fanantenana ary pitahiry vola Ravaoarsoa Lalanirina Honorina. Tanterao ny fanompoana. Sampana Dorcas. Randriana Solo Lalaina. Filoha-mpanampy Rabenjarisan Olivia Michel. Pitan-tsoratry ny fivoriana voalohany Rakotondra-Belahatra Nirina. Pitan-tsoratry ny fivoriana faharoa Rary Malala Raymond. Pitan-tsoratry ny vola Rasoarinjanahary Charline. Pitahiry vola Rabodo Arimanana Nivoantry. Mpanolo-tsaina Ramialy Arnivo Liliane. Tanterao ny fanompoana. Sampana Leila Christiane. Filoha Rasamiarlala Ertina Sapin. Filoha-mpanampy Rakotosan Ranaivo Dina Stéphane. Pitan-tsoratry ny fivoriana Rakotovao Ralamboaina. Pitan-tsoratry ny vola Rakotomalala Andrembahiny Arfetry. Pitahiry vola Razafin-Drakoto Andriataina Zoarmanda. Mpanolo-tsaina voalohany Ranaivo Arsan Tianaine. Mpanolo-tsaina faharoa Rahérisson Claude.
tanterao ny fanompoana. Sampana fifoazana. Filora betokotany noro ary malala bakoly ny rina. Filopanampy Andriamampionina lova. Pitan-tsoratry ny fivoriana Ravalison Rabona Noroantitra. Pitan-tsoratry ny vola Ramilimanitra Lalamianta miamin'ny rina. Pitahiry-vola Ralanto Miaina Seheno. Panolotsaina voalohany Rakoto Seheno Herina Arzo. Panolotsaina faharoa Fanomezantsoa Bezanahary Ertina Andrianiany. Tanterao ny fanompoana. Araka ny rafitra onivon'ny sampana fifoazana dia manana ny birao mitantana azy ny seham-pitaizana koa ny seham-pitaizana amin'ny fity tsy hoe sampana izy akory fa seham-pitaizana eo anivon'ny sampana fifoazana. Manana ny biraony araka izao tononona manaraka izao. Filoha Rakotony Rina Andrianantenaina Zo. Filopanampy Rabearinjaka Mamitiana. Pitan-tsoratry ny fivoriana Rakotony Miaina Rotosoa Irina. Pitan-tsoratry ny vola Ramanampamonjy Miarantsoa. Pitahiry-vola Randrianomanana Naina Abel. Panolotsaina voalohany Randriamina Nivonisoa. Panolotsaina faharoa Ravelo Mampianina Rovasoa Hanitra. Tanterao ny fanompoana. Fipizeda. Fipizeda dia fikambanana miorina eo anivon'ny sahany FJGM amin'ny isam-pitandremana synodam-paritany ary foibe. Anisan'ny fikambanana miorina zandry indrindra izay arafitry ny mpitendry zava-maneno, ny mpikirakira ny fankatsary, ny mpikirakira ny site web sy ny teknôlôjia samihafa, ny mpikirakira ny fanamafisam-peo ary ny mpikirakira ny fafana. Filoha Andriamalala Nirina Daniel. Filopanampy Ranaivijaona Hermandimbisoa. Pitan-tsoratry ny fivoriana Samuela Rovarsoa Muriel. Pitan-tsoratry ny vola Andriamianja Ralison Mianja Fiderana. Pitahiry-vola Ravonjatovo Fity Fandresena Ramilimanitra. Panolotsaina voalohany Rabe Mananjara Silofo Masoandro Joselito. Panolotsaina faharoa Ramiandrosoa Bertrand Charles. Tanterao ny fanompoana. Ny fikambanany vita fiofanana. Izay avitra ireo vita fiofanana teo anivon'ny sefala na setela, ireo mpiomana ho mpiandraikitra samihafa eo anivon'ny sekoly alahady, ny sampana mpanazava stily sy ny vokovokomanga fanantenana. Filoha Rakoto Arnivo Jean Tovomahery Michel. Filopanampy Ravonjatovo Serge Andrianjafy. Pitan-tsoratry ny fivoriana Ravelo Manantsoa Nina Sylvia Romance. Pitan-tsoratry ny vola Andriatovohery Anitra Kristina. Pitahiry-vola Ramananja Ingety. Panolotsaina voalohany Ratsifaritaniana Eliarvoly. Panolotsaina faharoa Razayarsoa Francine. Tanterao ny fanompoana.
Sampanasa asa fitorina ny filazantsara filora Arsan Jean Aimé filompanampy Randria Moravety George fitanitsoratra ny fivorina Andriamberson Joary Andriamiaja fitanitsoratra ny vola Andriambolona Rakototraibe Iarvolona fitahivola Rasoazananivo Marie Chantal mpanolotsaina voalohany Rabeny Arisantina Nirina mpanolotsaina faharoa Razay Arso Francine tanterao ny faloko izay namela ny fiangonana atanteraka ity fotoana sarobidy ity ho fametrahana ireo tompon'andraikitra ao aminy ho fampiorenana ny finoana izy ireo ho fampirezana azy hiasa tsara atanteraka ny fanompoana enganeny tompo tsy handalo foana itony fotoana itony fa fotoana nampitsatoka bebe kokoa ny hery ny fiantsonao ho fotoana nampitsatoka bebe kokoa ny fahavonana tamin'ireo ray aman-drenina ireto enganay ity fotoana ity hampandiny tenanay fiangonana amin'izay anjara fanompolo tokony lofosanay eo ampitandrasana ny fiavinao dia taio reretoko amin'nao tsiraray azy mamanginy tokantranon'izy ireo oneno amin'ny fiadananao zany zareo ny amponany mba ho amponana piomina fiantsonana isan'andro mandrakariny neo azy ireo koa izay ilainy amin'ny fiainany andavanandro azony matsiano fa ny mpanompona antsinao dia ampitaovinao araky ny abe ny fahasinavanao tononay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay tompo sady mpamonjy dia isika anoiriavana ary atrika ny fandorana ireo mpandinibola eto anivony fiangonana mpandinibola eo anivony fiangonana Andriamatoa sy Ramatoa isany Ralidera Kristina Elio Radzaona Arsan Solofo Ialisan izay ny alatsiny no ny antony arakasa tsy eto an-toerana Ra Samuelina Arisanzo Randrianorokoli Onitso izy ireo dia mpandinibola ny fiangonana reniny ary misahana koa ny fandiniam-bolany reto sampana sy fikambanana fito ireto sekoly alahady kristianina tanora zandriny santany fitiavana kristianina tanora zokiny sampana fifoazana sy ny ampifity ary ny sampana lehilahy kristianina tanterao ny fanomponao ny fikambanany dekona sy ny loholona mpandinibola Raha Samiarylala Ertina Sabin
sy rakotovao raha lamboainy manarakeo ny avy amin'ny sampana mpanazava stily mpandinibola Randrianarivo Rahoelisoa faratiana ny aina sy Ravelo Mampianina Rovasoa Antry mpandinibola ny sampana Vokovokomanga Ramarola Sitraka Arivola ny aina sy Rasoazanany Volamaminy Rino ary Randrianarson Marie Christine Laurence mpandinibola ny sampana Dorcasy Ralmaefa Antriniana Lalao sy Tsivainy Solo Vonimboangy Mirina mpandinibola ny vondrona fototra laika Boucher Jonathan Misa Leandre sy Ravelo Armanana Miarsoa ary Ravao Moriarisoa Louisette Claudia mpandinibola ny Filipizeda Andria Manaly Manana Anjara Rasolo Arimanana Onintsoa raha miandrosoa Andry Nantenaina Mbolaty mpandinibola ny fikambanany vita fiofanana raha Hasimbola ny Anakoloina Randriambololona raha Kotondraibe Iarivololona Mariana fa mpandinibola ny sampanasa AFF dia ny mpandinibola ny fiangonana reniny koa tanterao ny fanomponao Itsangansika ivavaka ho an'ireo mpandinibola raha eo mandinika anay ianao ka mahalala anay tsy misy miafina aminao momba anay momba ny fiangonana kanefa dia manendry ireo mpanompo anao mba handinika ny fiainan'izao fiangonana izao araboly ho fampandrosoana ny fanjakanao indreny ary ny mpanomponao izay natolotra sy napetraka tamin'ny andraiky ny avy na teo anivon'ny fiangonana na teo anivon'ny sampana izay manana izany mpandinibola izany tompo raha kofy ny ranao soa izy ireo irao ny fanay masina isan'andro mandrakariva tsy hatafandromandry azy ireo amin'ny adidi masina izay napetraka ho aminy ary nitokiny ny fiangonana azy dia mantoko koa izahay fa ny vahoaka an'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana na ny amin'ny isan-tsampana dia omenao fo mahay miombona amin'izy ireo hampahery avy tany tsara ny andraikiny Jesosy tompo ataovy marina eo anatrehanao izahay ataovy mahatoky hatramin'ny fahafatesana izahay amin'ny anaranao amen. Tonga amin'ny famaranana ny tapany voalohany amin'izao fotoan'izao isika riavana ny hira voalahatra eo amin'ny fafana ataontsika mialoha ny tsodrano.
raiso amin'ny fahatokinary nitsodrany tronona amin'ny anaran'ny tompo andriamanitry ny fiadanana ane amasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piaviny Jesosy Kristy tompontsika matoky lay nyantso anareo ary izy ihany no anefa izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.